mampitomboana amintsika mianakavana ny fahasoavana ny fitahin'andriamanitra ary ny firaisana ao amin'ny fanahy masina miaraba aloha tompo ary aoka hotahina indray ianao amin'ity fotoana mahafinaritra zay rahantsika ity ny olona anankiray tokoa tompoko matoy izy lina amin'ny zava-panahy tahaka an'izao matoy ianao lina amin'ny firarana tenin'andriamanitra dia misy fanahy masina zany ao anatinao ao manana ny fanahy masina ao anatinao ianao mitarika anao mampianatra anao zay no mahatonga anao olina ary mahazo fahasoavana ao anatin'ny fianarana tenin'andriamanitra fanarahana an'izao fandarana izao ka dia aoka hitombo zany fahasoavana ao anatinao zany miarabanao pasteur miarabany pasteur Alvarez ny miarabantsika mpiano sy mpijery ity fahitalavitra ity ihany koa tompoko andray vavaka antsika amin'izao fotoana izao raha eo mahafalanay ny mahafantatra hoe amin'ny fotoanana izahay lina amin'ny zava-panahy tahaka an'izao lina amin'ny soratra masina lina amin'ny tenin'andriamanitra dia ny teninao milaza manao hoe nofo manohatra ny fanahy ary ny fanahy manohatra ny nofo ny nofonay maha olombelona anao dia tsy te hanatra tenin'andriamanitra izany tsy te hivavaka izany tsy lina amin'izany zava-panahy zany ny nofonay fa ny fanahy masina zay mitarika anay ny fanahy masina zay ao anatinay no mampianatra anay mahatonga anay anana etaeta hianatra ny teninao zany indrindra no angatanay fanahy masinao amin'izao fotoana izao ny fahazavan-tsaina izahay mioery izahay aoka mitahina indray ty fotoana androany ty aoka ny fahasoavanao iorotsaka be dia be ka tsy ho tonga olona hoe manana fahalalana tenin'andriamanitra fotsiny izahay zay fotsiny dia zava-dehibe fa tonga olo-pahasoavana zay tsirairay avy reto ka dia aoka mitahina izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy amen iny ary pasteur lasitsika ary levitra kosa toko fahavalambin'ny folo nivakina hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ny lohateny dia manao hoe lalànana amin'ny anamasinana ny falambadiana ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe nitenena amin'ny zanak'Israely hoe izao ny Jehovah Andriamanitra reo aza manao araka ny fanao ny tany Egipta izay nomenanareo ary aza manao araka ny fanao ny Kanana zay ampidiroko anareo ary aza manaraka ny fombany ny fitsipiko no arahanareo ary ny didiko no tandremanareo anarahanareo azy izao ny Jehovah Andriamanitra reo ary tandremo ny didiko sy ny fitsipiko fa raha mahatandrina zany olona dia ho velona amin'izany izy izao ny Jehovah aza misy mila zay avy anakaiky andry aminy ianareo izao ny Jehovah aza mandry amin'izay mandriny ny rainao fa reninao izy ka aza mandry aminy aza mandry amin'ny renikelinao fa nandrian'ny rainao izy aza mandry amin'ny anabavinao zanaky ny rainao na zanaky ny reninao na teraka tao an-trano na teraka tany ivelany aza mandry aminy aza mandry amin'ny zanakavavy ny zanakaolahy na zanakavavy ny zanakaovavy fa avy aminao no ny avin'izy roa aza mandry amin'ny zanakavavy ny renikelinao zay teraky ny rainao fa nabavinao izy aza mandry aminy aza mandry amin'ny anabavindrainao fa avandраinao akaiky izy aza mandry amin'ny rahavavindreninao fa avandreninao akaiky izy aza mandry amin'izay nandriny rahalandrainao aza mila mivadina na mivadiny rahalandrainao fa vadiny rahalandrainao izy aza mandry amin'ny vinaty vavinao fa vadiny zanakaolahy izy ko aza mandry aminy aza mandry amin'ny vadin-drahalanao fa mandriny-drahalanao izy aza mandry amin'ny vehivavy sy ny zanany vavy aza maka ny zanakavavy ny zanany lahy na zanakavavy ny zanany vavy andry aminy fa avy any akaiky ireo ka fa havetavetana izany ary aza mapakatra vehivavy ho rafiny rahavaviny zay mbola velona ary aza mila vehivavy marary ny fadimbolana andry aminy ary aza mandry amin'ny vadiny namanao androtony tenanao aminy ary aza misy ampandehaninao amaky ny afo ho an'ny moloka ny zanakao ary aza manamavy ny anaran'Andriamanitra ao izao ny Jehovah aza mandry amin'ny lehilahy tahaka mifandry amin'ny vehivavy fa fahavetavetana izany ary aza mandry amin'ny biby androtony tenanao aminy ary eo ka tsisy vehivavy ety andry amin'ny biby fa zavatra fady indrindra izany aza mandrotony tenanareo amin'izany zavatra zany akory fa izany rehetra zany no efa nanotony jentilisany tenany izay efa roato alohanareo ary rehefa manoto ny tany ka dia amaly azy ao no mieliny fa halohan'ny tany ny mponina eo
fa mitandrano ny didiko sy nyfitsipoka ianareo ary aza misy ataonareo zany fahavetavetana izany na ny tompotany na nyvahiny aminareo fa izany fahavetavetana rehetra zany no nataon'ny tompotany zay talohanareo ka dia naloto ny tany mba tsy andotonareo ny tany ka tsy andoavany ianareo tahaka ny andoavany ny firenena zay talohanareo fa zay rehetra manao zany fahavetavetana zany na dia ray azy dia ho fongorona tsy amin'ny firenena koa dia tandremo zay siko tandremana mba tsisy ataonareo akory zany fanao favetaveta izany zay nataon'olona talohanareo ka aza mandoto ny tenanareo am'izany izany Jehova Andriamanitrareo. Pasteur ia raha mamaky ny soramandro moa zany tsika zay novakinao teo pasteur dia hoe lalàna amin'ny anamasinana ny fanambadiana rehefa tonga ny alakamisy na ny sabotsy matetika dia feno cortège eraky ny lalana ary akamaroan'ireo espace malaza eto Antananarivo na ny ivelana Antananarivo dia feno avokoa. Ny antony pasteur Alvarez dia misy tanora izay hifampakatra sy hifanaika eo anatren'Andriamanitra ary raha vao mahazo invitation ianao mba senam-bavoasa zany ao anatin'ireny fanamasinana fanambadian-dreny dia ny hoe manasa olona aminareo zay anarika ny fanamasinana fanambadian-dranona sy ranona zay ataon'ny fiangonana tahaka an'izao ary avy eo dia manasa olona roa na efatra na dimy aminareo zay araka isakafo. Ino moa tiako lazaina hoe zava-dehibe indrindra hatramin'izao taranaka iainantsika izao ary raha vao miresaka ny atao hoe fanambadiana raha misy fety angambany zay no heverina fahatsaroana foana eo amin'ny tantara anankiray dia izany hoe nanamasinana ny fanambadiana zany na ny fampakaram-bady satria zavatra ngezabe zany zavatra zany. Raha mijery ihany koa tsika pasteur dia mamerina ny lesona zay efa nianarantsika teo aloha fa rehefa vitan'Andriamanitra tomombana avokoa ny lanitra sy ny tany sy ny zavatra rehetra eo aminy dia tsy misy zavatra mahory teto ambonin'ity tany ity dia efa vita izay dia nanorona ny fanambadian'Andriamanitra. Ozy izy ny baiboly hoe ny foron'ny Adama dia avy eo naka nitaona tehezana iray taon'ny Adama izy mba hamoronana ny Eva dia nitsofin'Andriamanitra rano ireo izy roa reo ary noteneniny manao hoe gonofo ray ihany izy roa zay zany ny fanambadiana. Tsara foana ny manamarika fa hatrany am-piandohana ny lalàna ara-boajanahary zay noforon'Andriamanitra makasika ny fanambadiana dia lahy iray vehivavy ankiray zay ihany na vatika le fomba fitenena anazy manao hoe vehivavy ray dia lahy anankiray. Raha le Jehova Andriamanitra parany lanitra sy ny tany zany no Andriamanitra ivavahantsika ka mintsika fa avy any misiny zao rehetrarehetra zao dia izay tompoko ny fahamarinana ara-baiboly vehivavy ray lehilahy ray na lehilahy ray vehivavy ankiray. Taty aoriana moa zany pasteur Alvarez rehefa nanomboka tafiditra ny fahotana dia nanomboka ny aratsy ny fotom-pisainana zanak'olombelona dia rehefa nanomboka ny aratsy ny fotom-pisainana dia nanomboka nisy amin'izay ireo raza am'le tany aloha nampirafy dia nanambady anankiroa sasany nanambady telo sasany nanambady ny Solomon na arivo zany ny record du monde ka many fahitako anazy hatramin'izao dia vokatry nina daholo zany vokatry ny resaka fahotana avokoa zany rehetrarehetra zany ka na dia teo aza nefa ny pasteur ireo ataoko hoe olo malaza tao anatin'ny baiboly zay tsy nirindra araka ny soratra masina ny fanambadiana izy ireny fa nanambady maro izy nanampirafy dia ato anatin'ity soratra masina ity kosa dia misy fefona ato misy teny ato ka tsy ny zavatra tsy mety nataon'ny olona anankiray no arahinao fa ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra zay no arahana.
ary zany ka raha tiana ho masina fanambadiana zany araka ty soratra eo nanana amin'ny fanamasina fanambadiana dia arahana fotsiny lay voasoratra ato ny zavatra misy ihany ko pasteur Andrianena Alvarez amin'izao vanim-potoana zao dia marobe ny fotom-pisaina ny taranak'olombelona zay efa tena mivoana amin'ny tsy tokony ho izy tsony amin'izao vanim-potoana izao satria raha ohatra ka mpanara-baovao ianao dia maro ireo firenena aty amin'ny continent américaine indrindrandrindra aty amin'ny européenne sy ny aziatika tya no miala tamin'ny rafitra ny fanambadiana io ny lalàna ao anatin'ny anteny era-pirenena na anteny meran-drolona ao moa zany ny mpanao lalàna dia efa maro amin'izy ireny no manaiky fa azon'ny lehilahy anankiray atao no manambady lehilahy azon'ny vehivavy atao no manambady vehivavy ary dia misy firenena zay ngamba tsy de ho teneniketo aloha fa ho avy fotoana ilazana azy misy firenena eto ambonin'ny tany eto am'izao vanim-potoana zao tena manaiky mihitsy hoe ny raiky anakaviana ahitana masoandro miteraka dia afaka manambady ny zanany vavy ny zanany laza nateraka ny mamany dia afaka manambady ny reniny efa misy an'izany eto ambonin'ny tany am'izao fotoana zao efa misy olona vehivavy manaiky anambady toto misy zany pasteur manambady alika mialatsiny am'le fiteny tompoko misy lehilahy manambady biby zany ny zavatra mitranga ara-tadiditsika dia misy amin'ny nipoiran'io aretina sida io dia misy lehilahy anankiray miaraka tamin'ny gorille dia ny fifandraisany nany hoe firaisany tamin'ny gorille io no miteraka ny tsimoko aretina VIH sida zany zany zavatra mitranga zany pasteur Alvarez ka misy misaoran'Andriamanitra fa misy an'ty Levitikosy toko valo amby folo ty zay ho any mahatonga antsika amin'ny teny foana hoe filazany tsara goavana be le bokin'ny Levitikosy dia manahirana raha ity bokin'ny Levitikosy toko valo amby folo ty no hoe rava io didy io manahirana be raha fa hoenarantsika lizy de hoe inona amin'ny ozo zany ny rava fa eto izy zao de ianonareo tsara ne ozy ny soratra masina eo amin'ny andininy fa enina aza misy mila zay avany akaiky andry aminy ianareo zany Jehova aza mandry am'izay nandrininy rainao ngamba tonga de ataontsika hoe dadanao aza mandry am'izay nandrininy dadanao fa mamanao izy ka aza mandry aminy aza mandry amin'ny mamakelinao nandrenikelinao fa nandrininy dadanao izy de jereo tsara pasteur liavana akaiky eto zany de tena le hoe mifamatitra hoe ray reny praitapo de tena fadany baiboly mihitsy tompoko fadany baiboly zany hoe ray manolana ny zanany vavy na ny fanohitra am'izany tena fahavetavetana le tsy hoe fijangajangana tsotra fotsiny pasteur fa fahavetavetana eo imasony Jehova hoe ianao dada nahitana masondro miteraka zazavavy kely 4 taona de ianao ray no manolana ny zaza iny manolana ny zaza iny Andriamanitra de efa nyteny mihitsy manao hoe mifongorany zany io zany ary tokony ho amafisina zany zany raha misy lalàna tokony ho amafisina pasteur Alvarez eto amin'ny tany sy ny firenena zany de hoe ireo olona zay manolana an'ireny zanan'ireny zanany naterany na manolana an'ireo zazatsapitaona reny tena hoe mila mafisina zany lalàna zany mila mafisina zany retraretra zany satria tena fahavetavetana ionatry n'Andriamanitra ary ny baiboly mihitsy de miteny ny baiboly ozy izy ny soratra masina de eo amin'ny 5:20 fa izay rehetra manao zany fahavetavetana zany na de iray azy na de firy aza ozy na de iray azy eo fogorana tsy eo amin'ny firenena zany hoe raha mbola te hipetraka ianao zany eto Madagasikara raha ny baiboly ny jerena de tsy tokony misy ray mpianakaviana na avana akaiky anambady ny zanany de toy zany le izy de ozy izy hoe eo amin'ny andininy favalo
aza mandry am'ireny kelinao fanandrininy rainao izy, aza mandry amin'ny anabavinao zanaky ny rainao na zanaky ny reninao, nateraka tao an-trano nateraka tany ivelany, aza mandry aminy. De tsy zany de misy ale hoe raha ohatra zany hoe maty vady zao ny ray amin'ilay ray aman-dreny zany ka manambady izy, de misy zanakalahy mety efa lehibe le zanakalahy, de ozy izy ny baiboly aza mandry amin'ny renin-kelinao io. Tadiditsika tsara angamba ny tantaran'ny zanaky Jakoba lamatoa atao hoe Robena. Dia i Robena de nanana ny avantage mihoatra nohon'ny zanaky Jakoba rehetrarehetra amin'ny mahalamatoa azy, fa anisan'ny nahavotsitra ny tsodrano teny amin'ny Robena ka lasa mijoda le tsodrano, de izy nandry na hoe nanambady ny renin-keliny, nanambady an'ilay vehivavy anankiray atao hoe Zilpa. Zay vadiny Jakoba ihany ko izy io zay niterahany Jakoba, kanefa de ny violeny Robena io renin-keliny io, de nanomboka teo misy fahasoavana be lehibe niala atao amin'ny Robena tao, de nifira tao amin'ny Joda lay fanaovan-jiro, de avy amin'ny Joda rano tsodrano Jakoba, de nitsodrano Joda, nitsodrano Joda no nipoirany razam-beny Jesosy Kristy tompo, fa nitsodrano Robena de teny mampalahelo no nataony Jakoba taminy, zao ny tenin'ny Jakoba manao hoe ny fandrinako laka de niakarany. Zany hoe alahelo tao am-pony Jakoba mihitsy ny nanaovany i Robena izay fihetsika izay, satria fahavetabetana teny mason'Andriamanitra le izy pasteur Alvarez. Marina de marina zany pasteur ary eto ny baiboly dia raha lohateny de lalàna iny amin'ny hanamasinana ny fanambadiana, masina aloha zany ny fanambadiana. Ny fanontaniana mipetraka de hoe mbola ilaina ve ny fanambadiana atao am'izao vanim-potoana iainantsika zao? Ny valiny de hoe eny, mbola ilaina ny fanambadiana ary misy firenena eto ambonin'ny tany araky ny tenena tao, rojo tenenina le firenena, fa ianao zay miainana am'izany toerana zany kosa dia afaka mieritreritra ianao hoe aty ampitan-dranomasina zany tsy eto Madagasikara moa zany zavatra resako hoe misy karazana firenena zany izay efa manomboka mivoya hoe tsy de ilaina tsony a, zany hoe mapakabady a, misoram-panambadiana, manao mariazy zany a, fa aleo miaina ho célibataire, mandram-pahafatana miterateraka fotsiny amin'ny sisiny iny ianao zany de rehefa mananjanaky ianao dia mamela an'io zanaka io fa taranaka ny ilaina ka na vadin'olo na zonao taranaka io na tsy manambady io a, na izy io na izy rehefa manazonao taranaka de le taranaka zay azonao taminy zava-dehibe de afaka ho célibataire ianao a, afaka tsy mivaky loha zany fanambadiana zany, tsy mieritreritra zany, tsy miditra lalina am'zany ianao. Fa ny baiboly tomboko de milaza fa rafitra na tsangan'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona ny fanambadiana. Ny fanambadiana dia faminanena ny amin'ny fiainana mandrakizay a, de zay iarahan'i Jesosy Kristy tompo a sy ny fiangonana izany, ary halany devoly zany fanambadiana zany. Ary misaotra an'Andriamanitra isika pasteur fa nosoratana tato anatin'ny boky Levitiky kosa ity lalàna ny amin'ny fanambadiana ity a, de ny amin'ny hanamasinana, ny amin'ny hanamasinana zany fanambadiana zany. Ary any amin'ny bokin'ny Hébreu any a, de zao voalaza amin'ny bokin'ny Hébreu toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahaefatra mivaky toy izao minaran'i Jesosy manao hoe aoka anakaja amin'olona rehetra ny fanambadiana, ary eoka tsy voaloto ny fandrina, fa ny mpijangajanga sy ny mpakavadin'olona dia hoelon'Andriamanitra. Eto dia tsy vitanao fijangajangana ny fanambadiana zay raharan'ny baiboly, fa ambaran'ny baiboly ihany ko pasteur araka nivaky teny zay mivakitsika teo hoe fahavetavetana, zavatra betaveta, zavatra tsy fampiseho masoandro, zavatra marikoriko an'Andriamanitra ny zavatra mitranga eto. Ilaza tsika zao de ohatra hoe araka nambara teto hoe aoka tsy andry amin'ny zay efa nandrininy rainao, ny renin-kelinao zany, na hoe aoka tsy andry amin'ny zanaky ny reninao, renin-kelinao zany, zany hoe misy karazan'olona zany hoe nanambady ohatra nampirafy zany le rangaha pasteur ohatra de tamin'ny testamety taloha izy zay fampirafesany zay de niteraka tamin'ny ivelany akoatrany amin'ny tokantrano zany le lehilahy, de misy vehivavy oka tsy afaka manambady an'izay demi-sœurna, de zay zany anabaviny akaiky zay afariny am'izay
nanabaviny afara ihany zany a tsy afaka manambady an'izay zany no satria fahavetavetana zany fanambadiany zany ny zavatra naratsika eto mo paster raha misy olona moa zany efa tafiditra ao anatin'izay hoe efa napakabady a reto zavatra norarano baiboly reto izy ka miteny hoe ina ary zany tokony atanao de zao tokony atanao de zao toizany aloha manaraka ny fandarana hatramin'ny farany fa za tonga de manapa-kevitra hoe ay zany ty ohatra dia zao fanapa-kevitra raisiko fa raha ohatra amin'ny farany ny fandarana dia eo anao de meny mitompo tolotsaina anao meny fanay masina tolotsaina anao hoe zao tokony ataonao na zao tokony ataonao fa arao tsara aloha le fampianarana de eo anao mandinika ny zavatra tokony ataonao mianatra moa zany tsika eto de rehefa avy eo a mampiatra an'le zany tsika arakarak' zay fitarian'ny fanay masina ny zavatra tenenina ohatra hoe aza manambady zay efa nandrininy rainao na zanaky ny renkilinao afareny taminao zany fa izy ny tenin'andriamanitra dia amin'ny andininy fa eny amby roapolo paster andiny fa 10 zao teny rehefa maroto ny tany ka dia maly azy eo no mieniny ary alohan'ny tany ny ponina eo fa mitandreo mandivo sifotsipika iareo ka aza misy ataonareo zany fahavetavetana zany na mitompo tany na mivahiny aminareo fa izany fahavetavetana rehetra zany de nalotony tompo tany zay talominareo ka dia naloto ny tany mba tsy androtonareo ny tany ka tsy andoavany anareo tahaka ny nandoavany ny firenena zay talohanareo zany hoe misazy faran'zay enjana zany zay napetraka-andriamanitra ho valo zay fahavetavetana zay hoe ny tany mihitsy paster no andohan'le olona zany hoe niny olona zay zavatra ataon'le olona amin'ny toerana anakiray io de ny tany mihitsy a no mandohana eo ianao zany ohatra hoe avety Madagasikara ka any France any eo zany mipetraka anao zany ka any zany misy olona fantareo mitovy misy am'ty toerana zay misy ty mitranga ty zany hoe mety zanaky ny vadiny dadanao hafa tany zany de tadavinao alaina vady hoe tsisy pahity ianao tsisy palaly ianao de izy ny ten'andriamanitra ho alohan' zany tany zany ianao misy zavatra misy kapoka marary fampatesany tamin'ota andray ohatra anakireo paster alohan'ny resana fitenenana ao anaty baiboly ato Davida de niteraka zanaka lahy maromaro ho teneko ny anarandreo zazalahy reo zay resantsika moany teo zany atao hoe Absaloma zany Absaloma zany paster no lehilahy tsara tare indrindra tamin'ny zanaky Davida mpanjaka tamin'izany fotoanandreo zany ary tao koa misy azay atao lehilahy Adonia zay reo lehilahy reo dia nanana tantara manokana ny am'ty voalazany tenin'andriamanitra ty i Absaloma dia rehefa nanongana ny Davida mpanjaka teo amin'ny fitondrana izy de lasa ny fitondrana paster de misy mpanolotsaina ny teny manao hoe inona ozy izy ny zavatra tokony ataoko zany mba atonga ny fahefako iorina tsara anao de misy mpanolotsaina manao hoe reo vady kely Davida rainao zay nampiandrasany trano satria Davida lasa mandositra reo vady kely ny Davida rainao rehetrarehetra satria nanambady kely maromaro izy roapolo misany reo ndany anao mandry am'reo dikany hoe mandry am'reo de mijangajanga am'reo zany ndany anao mijangajangany am'reo maramatory am'reo vadiny rainao reo a de am'izay tena ho alan'ny rainao anao le izy tateorina rehefa jerevana ny tantara de anisan'ny olona ratsy fiafara indrindra zany Absaloma zany satria de maty miakatra toambony azy rehefa aveo a de totorany olona vato be vonon'olona atao vato be totany olona vato a fahafatesana matsiravina ny andry azy zay ny Absaloma Adonia io de tahaka an'izao io Absaloma io dia nanananabavy a Tamara ny anarany io Tamara io koa de anisan'ny tsara tare indrindra zany hoe vadiny Davida tamin'ny vehivavy hafa vehivavy de Davida koa nanambady vehivavy hafa de niteraka zazalahy de mifanambady reo zanaky Davida reo lahy sy vavy reo Amnon zany hoe samy hafa reny zany de mivaly an'izay paster fahafatesana matsiravina koa tsy maintsy fahafatesana foana zany marina foana zany ten'andriamanitra hoe alohan'ny tany ary zany jereo zavatra misy aminao mizao fotoan'izao hoe inona zavatra mitranga aminao raha ohatra anatin'ty toerany tena ka enonao mihitsy hoe tsy tafavoaka anao apotika anao a dia toy zay mianatra ny tenin'andriamanitra mangatafa mialaky keloko amin'andriamanitra mangatafa mirapo amin'andriamanitra fa andriamanitra de afaka mamindra foanao paster misy an'ilay vehivavy adinina kely nanampy azy lay vehivavy atao Bisaga Sonemita vaditsy ny ranony Davida izy io de nieritreretin'le Adonia ho alaina koa rehefa tsy teo tsony Davida dia tamin'izay fotoan'izay raha tsy fara ihany ko i Adonia satria
ny vadiny davida ny vadiny rainy zany no nieritreretiny ho alaina dia tsy maintsy novonoana izy a tam'izany fotoana zany tapahan-dozy zany ny olona rehetrarehetra zany pasteur Alvarez zay mieritreritra anao zavatra ratsy ka anambadiny tsy tokony hovadiana de tena ratsy foana ny fiafaran'le izy ho tanysaiko kely aloha reto sao de misy tsy mahazo hoe inavo moa zany le tsy azo vadiana teo de ianao no teny teo anao hoe raha misy olona tratran'le izy a de ina tokony atao de mampianatra fotsiny tsika de anjaran'le olona sy ny tompo mihitsy izy pasteur satria ny resaka fanambadiana zany tena sarotra tsisy ninina azo ny pasteur atao mihitsy fa de tena hoe contranao de Andriamanitra rehetra ny afaka mamonjy eo anatin'izy fa de mampianatra zay dia magnata ery amin'Andriamanitra hoe ina ny tokony atao fa averitry ho vakina izy de afantaran'ny olona tsara mihitsy hoe izy avy le tsy tokony ho kitikitiana teo ny andininy fahenina aza mila zavany akaiky andry aminy ianareo zany Jehovah aza mandry amin'ny andininy rainao zany hoe ny mamanao aza manambady reny zany aza mandry amin'ny renikelinao aza manambady ny renikelinao zany tsy azo vadina ny renikely aza mandry amin'ny anabavinao io anabavinao anatin'ny tokantranoo na teraka atao an-trano izy na teraka tany amin'ny sisitsisy ny rehetra tany eo amin'ny 120 aza mandry amin'ny zanaka vaviny zanakaolahy aza mandry amin'ny zanaka vaviny zanakaolahy zany hoe aza mandry amin'ny zavikelinao na avy amin'ny zanakaolahy na avy amin'ny zanaka vavy zany aza mandry amin'ny zanaka vaviny renikelinao mazava tsara zany rehefa zanaka vaviny renikelinao zany de aza manambady azy ianao na hoe violenao amin'ny takotakonao izy zay teraka ny rainao fa anabavinao izy aza mandry amin'ny anabaviny rainao raha manana anabavy zany ny rainao de tandremo rahalahy tandremo tanora mikitikitiky ny anabaviny ray fa tsy azo atao zany andriny 70 aza mandry am'izay nandrininy rahalahy ny rainao zay vadiny tontonao zany aza mandry amin'ny raha vavindreninao tantinina zany io tsy azo atao manambady tantinina de tsy azo atao miaraka amin'ny tonton ihany ko fa vadiny rahalahy ny rainao izy nandriny 70 aza mandry amin'ny vinanto vavinao aza mandry amin'ny vinanto vavinao tena le izy ho zavatra ilaitsika am'izao vanim-potoana zao mihitsy de eo amin'ny 150 aza mandry amin'ny vadiny rahalahinao vadiny rahalahinao zany manambady ny rahalahinao sanatian'zany de misy manaty piraitam-po mikotikôty amin'le vadin'le rahalahy fa tena fahavetavetany eo anatrihan'Andriamanitra mihitsy sy manambady ny vadiny rahalahy ny 170 aza mandry amin'ny vehivavy sy ny zanany vavy io zany le hoe misy lehilahy anankiray de manambady an'le renim-pianakaviana de efa miteraka koa io manana zanaka efa le bebe de ndray vadina io izy anankiroa fa izy mianaka fa fahavetavetany eo anatrihan'Andriamanitra zany pasteur Alvarez reo zany le sokajin'olona tsy azo atao mihitsy miarakaraka amindreo rehefa hoe avanakaiky rehefa avanakaiky be debe re olona tsy ataoko hoe olona azo vadina io moa zany ndray mitratran'le hoe lova tsy mifiritsika de mifapakapaka eo fianakaviana akaiky fianakaviana akaiky pasteur misy aza mampiakatra vehivavy pravavy zany le vadina ka hoavy mihitsika fa le zavatra mi zany io de hoe le ndray misy an'le hoe lova tsy mifindra de fataro tsara zany le sitrapon'Andriamanitra ao anatin'le izy tsika zany hoe tsy miresaka fadiny tany na fadiny faritra fa miresaka baiboly de zay ambaran'ny baiboly no resantsika de moa izy eo amin'ny 1 izy hoe araza mapakatra vehivavy ho rafiny raha vavinao zay mbola velona de ro tsara zany eto tena voarara mihitsy le mampirafy hoe ianao zany rahalahy ianao manambady na ianao rahanabavy manambady de mampirafy any amin'ny sisiny any ianao fa tena fahavetavetany eo anatrihan'Andriamanitra ary za de tena andreo ray mpianakaviana na renim-pianakaviana hoe mety tsy fantatra ny vadinao na fantatra ny vadinao mihitsy fa ataonao izy de tena voarara amin'ny baiboly ary fahavetavetany ny ray andro any de misy vokany izy le vokany mbola hojerentsika rehefa aveo inona le vokatry lizy fa mamaky teny fotsiny zany zao ny ataontsika zao eo amin'ny 120 de izy hoe aza mandry amin'ny lehilahy tahaka ny fandry amin'ny vehivavy io zany le resaka sodomita io hoe lehilahy ianao de lehilahy no alainao vady tsy zavatra tsy fanao zany tsy fanao zany tena fady zany na hoe vehivavy ianao de vehivavy no alainao vady andiny tena am'roapolo aza mandry amin'ny biby andotony tenanao io le fandraisantsika teo hoe misy na sasany totony de hovadiny na sanatria zany kisomy de hovadina zavatra tsy fanao zany na gorilla de hovadina na saka no hovadina na zavatra misoatran'zany tena tsy fanao zany ozy izy ny baiboly manao hoe fa zavatra fady indrindra izany
fady indrindra manino sy paster fady tena fady aza mandoto ny tenanareo am'izany zavatra zany akory fa izany rehetra zany nandoto ny jentilisa-ny tena zany izy zany zany tena fanao ny jentilisa mihitsy a zany zavatra zany pasteur Alvarez ary tsy tokony hoeno akory zao ny valiny izy zao ny valiny eo amin'ny andininy fa 7 fa izy rehetra manao zany fahavetavetany zany na dia ray aza de hofongorana tsy maintsy fokotra zany inao sy nitaranakao raha mbola manao an'izany ka raha nanao an'izany anao mandrety ifandaranty de za tonga de miteny pasteur hoe atsaro satria aza ny fotoany bebany zany tsy mba afakatakandro tsy mba mahazo atao ny mangatakandro hoe mbola miaraka ianao a misy olona mpianaka de sady aprofesinao izy mianaka de miaraka amin'ny lehilahy ianao na sanatria miaraka vehivavy ianao de miaraka amin'ny vehivavy zahatra tsy fanao zany na miaraka amin'ny biby ianao indrindra moa tsika tia ampitan-dranomasina ity zany tena voakasiky zavatra mihitsy hoe aty amin'ny tany mandroso aty de efa tena tsy elatr'olona tsony mihitsy a fa de manao ny tsy fanao zany ao anatin'le izy pasteur Alvarez taty amin'ny andro testamenta vaovao izy io atao amin'ny Matthieu 7:10 a de vakiako le izy hoe eo amin'ny 1 voalohany tam'zany andro zany ireo da mpanapaka nandreny lazan'i Jesosy ka hoy izy tamin'ny mpanompony Jaona Paolo Batista zay efa nitsangana tamin'ny maty efa nitsangana tamin'ny maty koa izany no ananany hery anao zany asa lehibe zany fa Heroda efa nisampotra ny Jaona de namatotra azy ka nanao azy tao an-tranomaizina noho ny tamin'ny Herodiasy vadiny Filipo rahalahiny fa Jaona efa nilaza tamin'ny hoe diso ianao raha manambady azy jereo tsara izy a no mindimy fahenina fa notoka ny fitsikerinany taona anaty rahany Heroda de nandita eo anatrehany zanaka vaviny Herodiasy ka nahafalany Heroda jereo tsara pasteur fa i Jaona Paolo Batista teto de mijoro tamin'ny foto-kevitra ny Baiboly foana hoe tsy mety ianao raha manambady ny vadiny rahalahinao de mbola nataony Heroda ihany le izy mbola nataony Heroda le izy ary dia rehefa faly moa Heroda dia hoe angatao zay tianao angatahana fa omeko anao na tsasaka ny fanjakana azy de lohany Jaona Paolo Batista atao veto amiko eto zay nangatahany de nitapahana ny lohany Jaona nefa Jaona tsy niemotra mihitsy pasteur fa nanambara le sitrapon'Andriamanitra foana hoe tsy azo atao manambady ny vadiny rahalahinao tsy azo atao manambady ny havanao akaiky tsy azo atao zany fa fahavetavetany ao anatren'Andriamanitra kanefa indrisy moa tapaka ny lohany Jaona noho zay fahasarotam-piaviny amin'ny fahamarinany ny tenin'Andriamanitra zay kanefa tapaka fa mbola ito satria velona mandrakizay Jaona ary olo-bevony Jaona satria mijoro tam'izay ataoko hoe sitrapono Andriamanitra tsy azo ivalozany zay a pasteur Alvarez ary anisan'ny mahasarotiny an'Andriamanitra mihitsy topoko atao anatin'ny Baiboly tena sarotiny Andriamanitra de resaky fanambadiana io satria ny zavatra rehetra hoa de naorony tamin'ny alalan'ny teny fa ny fanambadiana kosa de naorony tamin'ny alalan'ny tanana zany hoe tena Andriamanitra mihitsy no namorona ny fanambadiana ary raha namorona ny olombelo izy de hoe andeha sika morona ny olona tahaka ny endritsika zany hoe endrik'Andriamanitra le maizy an'Andriamanitra mihitsy no napetraka ao anaty mihitsy ary zay mahatonga le boky ny Hébreu teo toko fa 10:22 teo hoe ao koa ho managasina eo anatrehan'ny olona rehetrarehetra ny fanambadiana aza mandoto ny fandrinanao zany hoe ny fandrinanareo mivady zany tsy tokony isy lehilahy fa na vehivavy hafa atorotoro eo na tsy lailay fa masiny ny pasteur ny mpivady ihany no matoro ambony fandrinanao eo fa tsy misy olo-kafa na lehilahy fa na vehivavy hafa manjary lasa mantsina le izy am'izay fotoana zay fa tsy masina raha vao mivona am'izay sitrapon'Andriamanitra zay le izy pasteur Alvarez ary be lehibe ny tokantrano mahamasina fa tsy mety masina tsony io de ampianarintsika foana hoe ny mahamasina ny fanambadiana mahamasina fanambadiana tsy pastera na ny fiangonana fa ny manamasina fanambadiana de ianao ihany manamasina azy rehefa tianao masina de amasiny fa rehefa tsy tianao masina de maloto zany dikan'izay de ianao ihany madoto azy lehibe lehibe ny tokantranon'olona hoe mahamasina fa tsy mety masina satria vao miainga eo ny sasany de eo ihany izy de lasa mampirafy eo ihany izy de lasa mijangajanga de lasa fahavetavetana eo amin'ny tenin'Andriamanitra le izy pasteur Alvarez faraparanantsika am'zay fa aotin'ny veriny kely pasteur eto amin'ny andininy fa 14 azamady am'izay nandriny rahalandrainao ary andiny fa 14 azafady azamady amin'ny vadiny rahalahinao fa nandriny rahalahinao izy de eo ambany koa de misy an'le teneninao pasteur le hoe azamady amin'ny vehivavy sy ny zanany vavy misy koa zany pasteur tovitovy am'izay ihany misy koa vehivavy anankiray mampirafy le rangah sy le zanany lahy samy amriny daholo zany de izy mianaka lehilahy reo de zava-betaveta ihany ko zany zavatra pasteur ary fady indrindra ihany ko zay ny teny Baiboly eto ny teny manao aza mandy amin'ny vadiny rahalahinao
andriamanitra mo jesosy moa zany le baiboly rehefa mitena zay raha lanao zay ta anatin'ny testamenta taloha mity baiboly ambara amin'io de hoe misraely rehetra moa mpirahalahy daholo paster satria nainga tamin'ny israely zany de am'izao fotoana zao a zay rahalahy zay dia tsy voafetra fotsiny amin'ny rahalahy zany izy zay rahalahy zay fa rahalahy na de rahalahy mpiara-mivavaka na nyolona na de samy malagasy na vain'iza zany de raha vao mangalabatin'olona zany ana paster de voaray raha anatin'izay aza mandry amin'ny nandrin'ny rahalahinao ary fady indrindra izany zavatra zany misy zavatra ohatrao koa manko paster ndrailay le zavatra misy le fakapana be lehibe ao anatin'le tokantrano ohatra hoe avy zany le rangahy ohatra misy mpanampy ohatranao de sady mandy am'le reo mpanampy reo zany sady le rangahy manambady izy de tsy haiko le raha matonga mba ty rabao de asany am'le mpanampy ndray le rangahy na hoe tonga le raha vavy le raha matoa avy any manampy anazy satria sahirana le rangahy hoe le raha matoa zany efa voaterabao dia mba naraina le zandry ny vavy na le zoky ny vavy mipetraka tao amin'io de ka anginao rahalahy io vehivavy io hoe hitsangatsanganao de zao manao zay fady renao antrehan'ny tompo anao ary mazava tsara ny tenin'andriamanitra eto hoe hofongorona hoe manapotika no avinao ianao etreto nge zao zavatra zao paster ozy ny tenin'andriamanitra hoe zay miandry amin'ny vehivavy izy izy tenin'andriamanitra mikonina amin'ny testamenta vaovao de lasa nofray aminy fanara aminy zany hoe raha mivadinao zany noandrinao de voatsodran'andriamanitra mandrakariva enao sy nivadinao fa raha mandry amin'ny olo-kafa zany anao rahalahy efa manambady de zao raha misy vehivavy misy ozy ny vehivavy io miara-parany vehivavy io mety misy ozy navany amin'ny raha zambeana izy ozy navany amin'ny raha eman-dreny ozy fitsangajangana misy zao fahotana de zao lasa nofiray amin'io anao lasa fanaray amin'io koa anao lasa nofiray amin'io vehivavy mitsangajangana io ka ny ozy natao anatin'ny vehivavy io zany fa naharatsy nanapotika ny vehivavy io de anetsika anao na iza leanao raha efa nampirafidimy anao zany na efatra de misy fanahy niozona sy ny asana deviny rehetra ny fanahy maloto satria tsy fantatreo ny avian'ny vehivavy eo mety manana ozy ny fanimpotsampy izy mety misy fanana fanitrano mety misy ozy ny diabeta mety misy ozy ny fatapana lalandra mety misy ozyny aretina anatin'le olona enao nefa olona salama be mivadinao olona salama be fa no anao mijangajanga tamin'le vehivavy hafa zay tsy vadinao vadin'olona tsy fantatreo zay tomompo anazy tany de zao nyozy natao anatin'ny vehivavy iny nyfanahy ratsy nanetsika ny vehivavy iny de anapotika ny arabolanao andrava ny fiainanao andrava ny tokantranonao andrava ny avinao anapotika ny fahasalamanao be de be ny olona pastera mampalahelo fa rehefa antitra efa lehibe le lehilahy fa tsy afaka mijangajanga sy mampirafy mivadiny tsoy fa malemy ampadrina iny voatakeny devondray aveo de marary malemy ampadrina tsy afa-mitsika tsony voany aretin-dratsy be de be ny aretin-dratsy mahazo anazy io de fa tsy afaka mibebaka tsony noho le ozony zay mety le ozony avy any amin'ny fijangajangana tany aloha zay ozony zay de ny mbola misy fotoana raha lasanapavy de zao andeo hibebaka andeo hifona amin'andriamanitra andeo hitady an'andriamanitra fo izy ny tenin'andriamanitra hoe miantra indrindra ny tompo a mamela heliko de mamela heliko izy ka fotoana zao mety hitodiatsika amin'andriamanitra paster faraparana ny baiboly moa de milaza pasteur alvarès hoe koa ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo mety tena voafatotra mihitsy ianao kanefa ny olona anankiray na voafatotra azy raha mifatotra ny tongony aman-tanany na izy ao anaty fonja de raha tsy manana etaetany ialao izy de tsy ho afaka ao mihitsy izy fa ny etaetany ialao dia mahatonga ny olona hikariko avaola nanampy azy zay mahatonga anazy ho afaka ka eto ry havana de zao mandefa n'zany teny zany tsy natao isy fanamelohana eto tsy tenina lefa zany mba hanamelohana fa tenina lefa mba ho fahafantaranao sitrapon'andriamanitra satria ny tsy fahafantarana ny marina de mety avery mandrakizany amin'ny elo mety amindoro any fariafisolo farany tsy fahafantarana ny marina hoe aire zaty ka diso ny lalana ka rehefa diso ny lalana zay ny hoe mahatonga amin'ireny accident be dehibe reny hitanao tsara angamba ny tatoaty de be dehibe ny accident na moto mandeha amin'ny RN4 RN2 RN7 misy accident foana ny tena marina amin'ireny de eo ihany le hoe le fiarakodia mety ratsy ny isatra na ny frein na ratsy ny jiro eo ihany ko le dona miverina tonga ny toerandreo de eo de miverina fa ny tsy fanajanan'lay code de la route ihany ko no mahatonga an'io pasteur ka rehefa tsy fantatra le code de la route de lasa manao accident de zay le izy hoe mampafantatra anao sitrapon'andriamanitra mba hatonga anao tsy hiazakazaka ao any amin'ny fahaverezana ndray andro any satria hitady foana fa
ny fifaranyty tantary ty ny tsy mifaranao ampasany be dehibe mitsika ny mieritreritra manao hoe faranao ampasana ny fiainana mety tsy iny ianao ozy ianao hoe zany ragahy fa nomokody ihany no mitondra an'io a de anao zay fomba fijerinao zay fa ny marina tsy mifaranao ampasana ny tantara fa metomboka ny fiainana pasteur tsy hoe zao vao metomboka fa oarina nikipin'ny mason'olona eo am'izay vao tena metomboka eo zany tsy maintsy atrika mandrak'izay ny olona mandrak'izay eo faberetra sa mandrak'izay eo famonjena de reo olona rehetrarehetrarehetrarehetra nananao foana ka tsy nanaja n'ity rafitra ny tokantrano sy ny fanambadiny ty tena ho le vonin'andriamanitra mahitsy amin'ny tena zany fa le vonin'andriamanitra tena tamin'ny olona tamin'ny andro noa mbola vitsikely olona tam'izany tokony nanindra fo andriamanitra pastoral varesy tamin'ny andro noa satria vitsy loatra ny olona tamboniny tany fa ino avaly mianakarery aminy novonjeny ny antony de izao ity voalaza eto amin'ny levitra koso toko valambe folo ty mihitsy zavatra nitsaka tam'izany enidoza ny tany satria nanambadiny tsy tokony hovadina ny olombelona tam'izany fotaon'izany tahaka n'izany keo tamin'ny andro ny lota ozy andriamanitra hoe le vonikyo amin'ny afo sy fariso ny faravany an-danitra ty tanàna sodoma sy gomora ty satria ny lehilahy tao nanambady lehilahy ny vehivavy nanambady vehivavy ny olona nanambady ny avany akaiky daolidolo mihitsy de na ilota azy efa natosika zareo ny varabarana raha tsy nisy an'le anjely saky hovadiny tao koa ilota efa miteny mihitsy manao hoe aleo reto zanaky vavy anakoroa reto mbola tsy malalalala nomeko anareo zany ataovy zay tianareo am'ireo fa na elanidra tao mitokantrano lota niaraka tamin'ny lota to saky hovadiny zalako ozy andriamanitra hoe mahatezitra zany ary hoavy aho ozy andriamanitra de andrikana amin'ny fariafy sy ny fary ary tena am'le vonin'andriamanitra ka andriamanitra tompoko tsy misangy raha vo resaka fahotana be fitiavana izy tena be famirapo andriamanitra ary mandrak'izay ny famirapon'andriamanitra fa tadio fa tsy mandrak'izay foana ny famirapon'andriamanitra fa mpitsara marina koa andriamanitra ho an'ny olona ray anankiray tsy mety mibebaka tsy mety miova nefa mahalala ny ten'andriamanitra ka mbola mitoy eo anatin'ny fijangajangana mbola mitoy eo anatin'ny lalandiso mbola mitoy eo anatin'ny tsy fanajana zany sitrapon'andriamanitra zany dia tsy maintsy ho le voniny jesosy tompo amin'ny fofona ny mivavana re olona rehetrarehetra na mpivavaka mparay samy tompo ianao na jentilisa mpifoka arongony ianao na mpanompo sampiringiriny ianao nefa mampiasa baiboly na afa finoana ianao de tadidio fa ho le vonin'andriamanitra na mino ianao na tsy mino ianao ny tsy finoanao tsy mahafona ny tenin'andriamanitra marina tsy misy kilemy ary dia zany no ataozao fanambaran'izao mba atonga atsika tsy ho tara re tompo a fa andriamanitra tiatsika lehilahy ray vehivavy ray voanotra am'izay fa avetabetana fijangajangana lehilahy ray vehivavy ray lehilahy ray zay any no izy pasteur albaresy na ozy ianao manao hoe za ty efa manomboka metimety ny fiainako ka nivadika fa miamiketrino tsy azonao ataony manary an'io tsy azonao ataony manary an'io fa lehilahy ray tompoko vehivavy anankiray zay natao anatin'ny baiboly pasteur babakitsika raha eo fisotranao amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo ny amin'ny fahamarinana zay nambara teto inonay fa monjy olona maro sy anafaka ny fanan'olona maro ao anatin'ny fahalotona sy ny fahotana zany teny zay nambarany tato amin'ny levitikoso toko fahavalambifolo zany misotranao zay fa nisy ny levitikoso toko fahavalambifolo mba ahafahana mitory ny teninao sy manambara sitraponao momba ny rafitry ny tokantrano ny amin'ny fanamasina fanambadiana ozy ny lahatsoratra zay nivakinay teo ho afahanao zay olona voafatotra sy mbola voageja tompo ary re olona rehetrarehetra kosa no mety manamafy ny fony a de nao andriamanitra nao amangy sy kasika azy manokana satria mbola vanim-potoana ny famirapo zao kanefa isy any keo ny vanim-potoana ny fitsarana marina hanafaka sy amonjy an'izany olona zany ianao tompo a ary amin'ny hery de ny hery ny fanainao masina nampy azy satria ny fanapaha-kevitra tsy vita maha-olombelona fotsiny any fa mila tanjaka sy hery avy amin'ny alalanao zany vonjeo ny vahoaka malagasy vonjeo tolona miaino ty pitan-ranomasina ty andriamanitra tompo aty amin'ny firenena zay ny verinao hoe mandroso eo amin'ny lafiny ara-teknôlôjia mandroso amin'ny lafiny fahalalana fa mihemotra kosa amin'ny lafiny ara-pana satria dia efa be lehibe ny firenena manaiky eo amin'ny lalàna ny fanjakana mihitsy ny hoe lehilahy manambady lehilahy vehivavy manambady vehivavy samy manao zay tiany atao tompo fiemorana tena fiemorana makany amin'ny fahaverezana ho arovanao am'izany ny firenenay arovanao am'izany ny firenenay ary tsy ho tafiditra eto madagasikara mihitsy ny fisainana sodomita ny mpitondra rehetrarehetra zay hitondra hoe tompo malalako de anana toetsainy kristy anana ny tena toetsaina fanaraka amin'ny baiboly fa zay mietreritra mpiditra fampianarana sodomita kosa tompo a de aza vela mihitsy ho tonga eto am'ty firenena ity satria zava-doza ny fandrikanana vokatra zany de ho talinao ty tokantrano zay nampandrosanao ty amiko a amin'ny anaranao jesosy kristy tompo amen faran'io fampianarantsika tompoko a zava-dehibe ny nahalalana an'izany fahamarinana zany a
samotain'andriamanitra ndray ho amin'ny rahampitso a miditra amin'ny hevitra koso toko fasivy amby fonina atsika rahampitso raha tonga sitrapon'andriamanitra veloma tompoko veloma tompoko